Matio toko fa enina amby roapolo. Tantara fanta-daza. Tantara n'ilay vehivavy anankiray izay manositra ny lohan'i Jesosy amin'ny menaka manitra. Azo adika tsotro zao zany hoe ranomanitra. Dia azo lazaina hoe ny resaka ato amin'ity toriteny ity dia resaka ranomanitra. Resaka ranomanitra. Zany ilay toriteny ry havana. Resaka ranomanitra. Ary rehefa mitentsika hoe resaka ranomanitra, fantatra fa maro amintsika dia tia manao ranomanitra zany. Dia ny firariana ho antsika ry havana, rehefa mihosotra ranomanitra isika manomboka izao, dia atsiaro an'ity toriteny izay miresaka ranomanitra ity. Tenge rahantsika mamaky Matio 4:9, andininy 4:6 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny tany Betania Jesosy tao an-tranon'i Simona boka, dia nanantona azy ny vehivavy anankiray nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra sarobidy loatra, ka nahidiny tamin'ny lohany izany raha nipetraka nihinana izy. Hatreo le tantara tao an-tranona lehilahy antsoina hoe Simona boka. Zao ry havana ny fahamarinana voalohany ho antsika zanak'Andriamanitra. Manompoko izao, rehefa mihosotra ranomanitra isika dia hoe tsarovy ny lavaka ny adiana anao. Tsarovy ny lavaka ny adiana anao. Ahoana hoe tsarovy ny lavaka ny adiana anao. Mampieritreritra ry havana ty fiantsonan'ity lehilahy hoe Simona boka. Mandray vahiny izy. Dikan'izany efa tsy boka intsony izy. Zany boky zany dia voararaminy no hoe ifanerasera amin'ny olona. Na eny an-dalambe zany maika koa andray olona ao an-trano. Fa izy mandray an' Jesosy sy namana hafa dia lazaina hoe Simona boka ry havana. Sitrany izy nefa ny atserovana azy le abokary dia hoe Simona boka. Tena zava-doza ry havana. Tena hoe sarotra ialana ny laza ratsy. Fa zao ny zava-dehibe. Zao ny zava-dehibe. Ny efa nafahanao tamin'izany laza ratsy. Tamin'izany fabokana izany. Ny zava-dehibe dia ny efa hoe nanafahana anao tamin'izany aty lavaka ny adiana anao izany. Efa afaka tamin'ny aty lavaka nisy anaovy ianao ry havanao. Tsarovy izany isaky ny mihosotra ranomanitra ianao hoe tsarovy ny aty lavaka ny adiana anao. Tsarovy ny aty lavaka ny adiana anao. Simona ny aty lavaka ny adiana azy dia ny abokany. Fa misy ohatra hafa ry havana izay ahitana an'izany hoe aty lavaka ny adiana azy zany. Ao amin'ny testamenta taloha Rahaba dia janga taloha. Fa raikitra le laza ratsy hoe Rahaba janga. Zany voarakitra ao amin'ny baiboly. Zany na ny aty lavaka ny adiana any Rahaba. Zany fijangajangana zany. Ny zava-dehibe na eo aza le anarana ratsy dia efa afaka amin'izany ny aty lavaka ny adiana azy zany izy. Ary ianao ry havanao, ianao mba efa afaka amin'izany aty lavaka ny adiana anao zany ianao. Matio mpamorietra
Matio mpianatra Jesosy, Matio nanoratra an'ity filazantsara araka ny Matio tio, raikitra mandrak'izay ny anarany hoe Matio mpamory hetra, loza le laza ratsy ry havana. Fa zany ny aty lavaka ny adina any Matio, fitiavam-bola. Ary io tsy misy fitiavam-bola tafahoatra rehefa tia vola dia tia vola e. Zay. Ary maro mbola any anaty aty lavaky ny fitiavam-bola matotonga amintsika zao teny zao ry havanao. Kristianina dia koa naraka ny louange teo, mpiandry paster any anaty lavaky ny fitiavam-bola. Zany venao ry havanao. Marie Magdalene, le vehivavy, zany no atserovana azy. Marie Magdalene, le nandroany Jesosy démoni fito. Zany ny aty lavaka ny edina azy e. Fa ny zava-dehibe dia afaka amin'izany démoni fito zany izy, afaka amin'izany fanandevozany fanaratsy zany izy. Tsy manao ohatran'le ray aman-dreny beaty m'ity fitandremana ity izay manao pastero za tsy mino ny asany devoly, tsy ny asany fanamaloto zany. Afaka izy ry havana. Mbola eo le lasa ratsy. Fa inony zany, lasany zany, paseany zany. Ry hava malalo manomboka an'io ianao rehefa misotra ranomanitra. Ninona qualitén'le ranomanitra? Tsy any le problème, fa hoe tsaronao ve ny aty lavaka ny dinanao ka manetry tena ianao. Ny olona manetry tena ihany ry havanao, satria matsiaro ny aty lavaka ny adina azy. Zay ihany ny olona manetry tena, ary zay ihany ny olona afaka anompo any tompo amin'ny famasinana. Zany venao tsarovo reny aty lavaka ny adinanao. Raha mbola eo raha ny laza ratsinao, possible io ny ratsilazanao, fa teneny tompo hoe saotra tompo, za mihitsy zany fa efa afaka amin'izany aho. Ary fahatserovako n'izany, fahafantarany hafan'izany aty lavaka an'izany dia mampanetry tena, ary hampanetry tena mandrakizay. Faly ianao, misaora ny tompo ianao ny amin'izany hoe aty lavaka ny edina ianao zany. Ary fantatro tsara koa fa nampiara mivavaka aminao, ny ampiara manompo aminao, dia fantatro tsara fa mbola misy ao anatin'izany aty lavaka izany. Aza mananitsika azy, aza mifosa azy, manetry ny tena. Dia eto mitompo izy vavaha hoe tompo, tahaka ny edinao ho aho tamin'ny aty lavaka izay nisy aho. Entiko aminao io rahalahy io, entiko aminao io anabaviko io. Afao izy. Zany fanompoana ny tompo amin'ny famasinana ry havanao. Manomboka izao ary zany a, isika izay hoe mihosotra ranomanitra na ny hafa koa dia matsiaro n'inona? Matsiaro ny lavaka zay ny edina antsika. Matsiaro inona ry havana? Matsiaro ny lavaka zay ny edina antsika. Indray raha vakisika ry havana ny andininy fahavalo, fahasivy, fahafolo. Fahavalo, fahasivy, fahafolo. Ny anaran'i Jesosy. Fa noho nahita izany ny mpianatra dia tezitra ka nanao hoe inona no anton'izao fandaniam-poana izao, fa azo namidy ho lafo be iny ka omena ny malahelo. Ary fantatry Jesosy izay nataon'ireo, ka dia ho izy taminy, nahoana ianareo no mampalahelo andra vehivavy, fa asasoa no nataony tamiko. Asasoa no nataony tamiko. Manomboka an'io ry havana, rehefa mihosotra ranomanitra ianao dia manontany tena hoe za mihosotra ranomanitra ty ve mba manao asa soa ho an'i Jesosy? Za mihosotra ranomanitra amin'ny tenako ty ve mba manao asa soa amin'i Jesosy? Ny olona sy manao asa soa an'i Jesosy ry havanao no afaka manompo azy amin'ny fahamasina, fa tsy manompo azy tahaka ny Jodasy.
ary maro ny manompo tahaka ny Jodasy ry havana, manompo miezaka mandany vola mikarena fa manompo tahaka ny Jodasy satria tsy mba mahalala manao asa soa ho an'i Jesosy, manao asa soa ho an'i Jesosy. Nahoana no klasiany Jesosy hoe asa soa azy? Ty le hoe fanosorana ranomanitra amin'ny lohany ty. Eny e, voalaza fa hoe sarobidy indrindra le ranomanitra. Fa tsy zany loatra ry havanao mahatonga an' Jesosy hiteny hoe nanao asa soa tamiko izy. Ny ilazany Jesosy nanao asa soa tamin'ity vehivavy ty dia satria lazainy mazava fa vehivavy mahafantatra fa ho faty Jesosy ry havana. Vehivavy mahafantatra fa ho faty Jesosy. Fomba ny Jiosy araka ny apatseviny ombenombeny ny hoe manositra menaka manitra any olona mpino maty. Zava-dehibe teo amin'ny Jiosy ny asa fiantranany mahantra, fa mbola ambonin'izany ny fanosorana menaka manitra ny olona maty. Ary zay no ankalazain'i Jesosy hoe manao asa soa izy satria fantatry ity vehivavy ity fa ho faty Jesosy. Ry havanao misotra ny tompo isika, ny amin'ny fitiavany antsika, ny amin'ny faharopony amintsika ka hampatsiahivany antsika amin'izao marain'izao hoe fa ma-Jesosy azy dia Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana ary nitsangana tamin'ny maty. Rehefa tsy mino ianao Jesosy nitsangana tamin'ny maty dia ohatran'ny silamo mahafantatra an' Jesosy ianao. Silamo ry havanao tsy mino ny fahafatesana sy fitsanganan' Jesosy tamin'ny maty. Tsisy mampiavaka anao amin'ny silamo akory, tsisy mampiavaka anao amin'ny hindoista ry havana. Ny hindoista koa dia mahafantatra an' Jesosy fa tsy mino hoe maty ary nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Maro ny olona ohatran'izany ry havana, tsy mino izy fa maty ary nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Ka ninona taony tsy manompo amin'ny fahamasinana izy eo mason'Andriamanitra? Ninona taony tsy manao asa soa ho an'i Jesosy ry havana? Dia maty antoka ianao, maty antoka ianao. Malazalaza kely angamba ianao am-piangonana fa maty antoka ianao ary maty antoka mandrakizay ianao ry havanao. Ary zany ingany nahazo reto mpianatra reto e, zany nahazo reto mpianatra reto. Izy miteny io, izy miteny hoe fandaniam-poana. Dia tena hoe fandaniam-poana mihitsy zany ho an'ny olona tsy mahafantatra fa tokony faty Jesosy ry havanao. Fandaniam-poana io. Intelo Jesosy no milazany amin'ny tsy maintsy ahafatesana. Intelo. Fa tena hoe naplaza intelo azy izy. Tsy netsy takatry ny sain'ny mpianatra. Zany hoe izy tsy maintsy ho faty, ho vonoina, ho faty izany. Tsy zakany lohany zany. Ary Petera zay nanao fanekem-ponoana fatratra tao ambany fitarihan'ny fanamasina, niteny tamin'i Jesosy hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra. Sambatra ianao ry Petera fa ny fanana tenenao zany. Minitra vitsivitsy avy eo rehefa nitenen'i Jesosy tsy maintsy ho faty sanatria izany. Idirany devoly Petera. Tsy manaiky izany fahafatesan'i Jesosy zany. Ary tantarain'ny testamenta vaovao ry havanao. Tantarain'ny testamenta vaovao eny an-dalana mampianatra Jesosy any mpianatra hoe tsy maintsy ho vonoina ny zanak'olona. Tena hoe malahelo izy, atristé izy, nefa tsy sa manontany hoe fa maninona moa ho tsy maintsy ho vonoina ianao e? Zavatra tsy haintsika pino no mino an'izany Jesosy hoe vonoina zany. Anika rehefa mahafoy ho an'i Jesosy ianao dia hoe fandaniam-poana zany havana. Fa zay le hoe teniteny foana reto mpianatra reto talohany nahitany fahafatesan'i Jesosy ry havana. Ary talohany nandraisany ny fanamasina sy ny fahafenon'ny fanamasina. Ropiny malalo sao dia ianao
io tsy mahafantatra an' jesosy maty io so dia ianao io tsy mahafantatra an' jesosy maty io satria tsy mifaka amin'ny soratra masina ny finoanao dia le finoana manao santy ny filazantsara ny fahafatesan'i jesosy sy ny fitsanganany amin'ny maty ary ny fanamasina no mitarika ianao ny marina rehetra ao amin'izany mba hanaovanao asa soa an' jesosy maty ho anao ary hoe nampino namanao aza mpivavaka namanao aza mahita ny saika ataonao aty am-piangonana hoe fandalipona zany fa inariavana ny tranga inona ny tranga noho ny hoe inona ny tranga noho ny hoe maty jesosy tsangana tamin'ny maty jesosy dia naneraka ny fanamasina avy any an-danitra tena niova transforme reto mpianatra zay ny salasala ary tsy natakatra zany hoe mazava-dehibe fototry ny filazantsara ny fahafatesan'i jesosy tsy ny fisangana tamin'ny maty zany topazantsika maso vetivety ry avana ireo hoe ny faran'ireo mpianatra jesosy zay tsy natakatra ny mazava-dehibe ny tokony hafatesany zay nanda ohatra ary petera azy donc jerentsika hoe Matthieu 10 Matthieu 10 ny andininy faharoa ka hatramin'ny fahaefatra reo ry havana ny lisitra izy 12 ao ihany koa Jodasy Iskariota le namatika dia maty nanantso teny dia ka averintsika vakina le hoe Matthieu 10 roa ka hatramin'ny 4 ny anaran'i Jesosy ary zao no anaran'ny apôstôly 12 ny voalohany Simona zay atao hoe Petera dia Andrea rahalahy Jakob zanak' Zebedeo sy John rahalahy Philippe sy Bartolomeo Tomas sy Matthieu mpamory hetra Jakoba zanak' Alfeo sy Tadeo Simona Kananeana ary Jodasy Iskariota zay namatika azy Petera voalohany ampilazana le niteny tamin'i Jesosy sanatry nahafatesan'ny Petera ry havana nomboana teo amin'ny hazo fijaliana nomboana tamin'ny hazo fijaliana ary nangatako Petera omboy eo amin'ny hazo fijaliana ary aloha ataovy ambany lohako tongotra any ambony fa tsy mendrika ahako zany io Petera io ry havana zany ny olona mahafantatra ny hazo fijaliana iandre ry havana iandre dia maty nomboana teo amin'ny hazo fijaliana ihany koa ary dia rehefa hoe omboana teo amin'ny hazo fijaliana izy roa andro alohan'ny anomboana azy teo amin'ny hazo fijaliana nitoro ny filazantsara an' Jesosy Kristy maty ary nitsangana tamaty ary tamin'le minitra anomboana azy teo amin'ny hazo fijaliana dia ozy izy hoe efa niomanako zao ary io hazo fijaliana zay nanomboanareo ahy io izy izy efa no amasin'i Jesosy ahy io izy itomboko amin'ny fanavana azy zany Petera zany Andre dia hoe Jakoba zanak' Zebedeo tapahana vonona tamin'ny sabatra ny tapahana toa Jerosalema ry havana John zanak' Zebedeo izy indray no maty tao anatin'ny fahanterana fa izy natao sesitany tany Patmo ary dia hoe tany izy no nanoratra ny bokin'ny Apokalipsy ny farany tao anatin'izany fahanterana zany dia hoe naroboka ry havana tao anaty rano mangotraka miboiboika zany nahafatesan'i John martyra ry havana Philippe rehefa avy nitoro teny tany Asia Mineur dia tahaka ny Petera nitoram-bato tsy tahaka ny Petera tsy nitoram-bato fa nitoram-bato izy avy eo nomboana tamin'ny hazo fijaliana ry havana Bartolomeo izy indray dia hoe kapohana nongotana tsy kelikely niodiny rehetra amin'ny tenany écorché vif ary rehefa hoe nongotana ohatran'izany niodiny ry havana
dia nomboana izy ary efa nomboana teo amin'ny azy fijali izy a tapahana ny lohana etsetra ho avoaka amin'ny gazety ngamba nafatesareo mpianatra jesosy reo ry avanao une fois izy nafantatra mazava-dehibe ny nafatesan'i jesosy sy ny tsanganany tamin'ny maty ry avanao ary dia ianao koa ianao raha mahafantatra fa hoe le tompo tompoinao le tompo ny tompoinao dia maty teo amin'ny azo fijaliana zay zavatra ataonao azy dia asa soa dinge sokavantsika ny firanantsika FFPM ao amin'ilay firana fa 6 amin'ny zato denge raha antsika mamaky le andiny voalohany nde raha antsika mamaky saintsika tsara ary saintsika ary hoetrerentsika tsara 69 andiny voalohany na fony aiko aho hanavotako anao ka nalatsako ny rako ny soloko anao eny aiko no nomeko ry mpanota very e aiza zay afonao re mba ho ahy tomponao zany io jesosy ry avanao ary tsy hoe ira mampihetsy-po fotsiny sy tonon-kira mampihetsy-po fotsiny fa mitako fanolorantena fanapa-kevitra sy fanolorantena aiza zay afoinao re mba ho ahy tomponao misy andininy 4 reo ary andininy 3 a dia mefara amin'le hoe aiza zay afoinao re mba ho ahy tomponao denge jerentsika le andininy 5 indro tompo fa omeko anao ny tenao ka tsy misy zay tsy foiko zay rehetra tianao zay tsy misy omeko ny tenao tsy misy zay tsy foiko zay rehetra tianao marina aminao hoe zany marina aminao hoe zany ry avanao zany ny olona manao asa soa e zany ny olona manompo amin'ny fahamasinana e olona miteny amin'ny fony meko anao ny tenako ary zeretra tianao hitanao eo amiko ka tianao meko anao tsarov zany isaky ny miositra ranomanitra ianao manomboka izao ry avanao za ty ve mba manao asa soa ho an'le jesosy maty ho ahy ka ty tenako ty atolotro azy mba hoanitra kasitrahana hoanitra manimpofona na tsy manana ranomanitra za ahositra amin'ny ry avanao zay ny fahamarinana faharoa mba manao asa soa ho an'i jesosy venao ny fahamarinana fahatelo farany ry avana teo amin'ny Matthieu 9:20 andiny fa 13 Matthieu 9:20 13 minaran' Jesosy lazaiko aminareo marina tokoa na aiza amin'izao tontolo izao no hitoriana ty filazantsara ty dia ho lazaina koa zay natondra vehivavy a mba ho fahatserovana azy ho lazaina koa zay natondra vehivavy a mba ho fahatserovana azy so no azo ilazana le fahamarinana fahatelo ry avana ianao zay mahatsiaro mandrakariva ny anaty lavaka zay niadinanao ka manao asa soa amin'i Jesosy maty ny solo elokanao ary antanian' Jesosy hoe aiza zay afoinao aho fa leo izy hoe afoiko ho anao ny sampiko afoiko a sampiko afoiko sampiko afo izy hoe sampinao ry avanao
afoizo no sampinao. Inge jerentsika ny Ezekely tena hoe tenen'ny tompo mafy ny zanak'Israely eto, fa ny teniny ho an'ny zanak'Israely, ho atsika kristianina malagasy amin'izao fa 7 ny volana septambra 2019 zao. Ny andiny fa 3 Ezekela 20:30 raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy, ho ataovy amin'ny taranak'Israely hoe zao no lazain'i Jehovah Tompo, moa mandoto tena araka ny fanaon'ny razanareo va ianareo, sy mijangajanka manaraka ny fahavetavetany va eo. Dia tapany farany amin'ny andiny fa 1:30 manomboka amin'le hoe ary zao va, hitanareo hoe ary zao va hety anontanianareo ry taranak'Israely, raha velona koa hoy Jehovah Tompo tsy hety anontanianareo mihitsy aho. manontany ianao ny tompo, inona no afoinao aho? Teneny izy hoe manomboka an'io tompo, afoiko a no ianao ny sampiko rehetra, ny sampy havanao, sampy mandoto tena, ianao manompo sampy io mandoto tena. Ninina sampy havanao, na vato zany na rano zany, na masoandro zany na volana zany, na olona zany na biby zany, mandoto tena ianao. Rehefa tsy afoinao ny sampinao dia mandoto tena ianao. Dia loha hevitra any anaty eny fafana fotsiny zany hoe manompo an'i Jehovah amin'ny fahamasina. Na tsy nanao tsy nanatra baiboly ara dia mahafantatra hoe fahamasinana zany anisan'ny hevitry ny fahamasina dia mifanohitra amin'ny fahalitoana rehetra. Ty le firenena masina ho an'i Jehovah mbola mandoto tena amin'ny sampy, mandoto tena hoy izy Ezekely, mandoto tena amin'ny fanaondrazana, mandoto tena amin'ny fanaondrazana. Onja ny fonao ry havana, vaky ny fonao akoatra izay fa sorena noho ny embouteillage. Andena mango manjotery abato betery zay omaly amin'ny 12 sasany zay tonga amin'ny rond-point lycée français eo, tanareo moa le rond-point dia ombany eo lycée français, andeha hiakatra ho any Analamahitsy mba mora leany. Dia eo anoloana eo feno fasana mo eo, tena nitsoka ry havanao. Atao hoe amin'ny 12 sasany zay, ta amin'ny ray sasany zay no ery akaiky le fidinao any Analamahitsy ery, satria naninona nisy famadihana tao. Ary ny tena nahavariana dia hoe misy fasana voalohany lalovana nisy famadihana tao, nisy fasana faharoa lalovana nisy famadihana koa tetsy, dia ny famadihana farana tery. Dia normal moa zany mandalo mpanandro izy, ary probablement mitovy mpanandro nandehanany. Dia miteny izy amin'ny 28 io teo daholo izy menakavy araka le resaka eny amin'ny midina moa lala dia hoe ao daholo ry zareo ambato mainty, zay zany le taminy. Mampalahelo ry havana le olona miaingo mandalo vola amin'ny karena amin'ny famadihana, ary anaovana présence hoe amin'ny famadihana hoe sao dia fianakavian-drano na zanak'iray na tsy tonga tany. Sampy ry havana ny fanompoana razana, mandoto tena ianao e, ary ato mbola misy manompo sampy mamatika ry havana, misy ato amin'ity fitandremana ity. Ary tenen'ny tompo mafy ianao raha fantatrao fa hoe maty ho anao aza mandoto tena amin'izany. Afoy izy io fanompo-tsampy io, afoy izy io fankanisana ny piskidy io, afoy izy fivavahana amin'ny razana sy fangatana fitahiana, fangatana fiarovana amin'ny razana, hitondra anao any miselo zany. Tsarovy zany rehefa misotra ranomanitra ianao, ary za tsy hifandahatra aminao, fa mahafinaritra mitenin'ny toriteny ry havanao, mahafinaritra ny tenin'ny mpitoroteny, tsy hoe paster sofa mitenin'ny toriteny amin'ny akabe. Rehefa mamadika ianao
dia mamadika an' jesosy ry havanao. Rehefa mamadika ianao ry havanao dia mamadika an' jesosy. Olona ohatran'izao ve dia mba mamadika an' jesosy ihany? Avelao reo fitondra tena adala sy fomba fanonentin-drazana mandoto ary hitondranao any miselo ry havanao. Asakasakao, tena hoe asakasakao raha mbola hizirisiry amin'izany ianao. Fa isaky ny mamadika ianao dia mamadika an' jesosy ry havanao. Izay le tenin'ny tompo amintsika amin'izao marain'izao. Tsy kilalao, tsy vazivazy, tsy fanambatambazana, fa na dia teny mpitiavana azy dia teny farazay entitra. Afoy izo ny sampinao ry havanao, afoy izo ny sampinao. Ary araka ny tenin'ny Paola ny amin'ny Timoty faharotoko fahatelo andiny faharoa, satria ty aparantsika zao dia nanafatra ny Timoty izy hoe aniparany aino izy izy dia hisy andro mahory, satria ny olona maninona ho tia tena, ho tia vola. Ny sampy ry havana no zavatra tiana, ny sampy no iereketan'ny fonao a. Tsika rehetra plus ou moins mpanompo sampy daholo satria tia tena, nia fafinaretako ny tompontsoako hatraty ampiangonana zany, ny masoko sy ny karazana, ny lazako ny voninahitra. Mandoto anao, mandoto atsika io fitiavan-tena io, ary tsy asoa io sampy ny vola izay tompontsika sy matimatesantsika ry havanao. Afoy izany, afoy izany an'io hoy ny tompo. Fa zao nge zao lazainy tamin'ny Ezekely, zany no ataonareo, zany no ataonareo. Za nge rehefa ho antaninareo za rehefa ho antaninareo dia tsy eta antaninareo leo antaninareo hoe mivavaka, ahoana ny sitraponao tompona amin'izao, ahoana ny hevitrao ny amin'ity fizahan-toetra ty, antaninareo. Za tsy ety amaly anareo na antanio sampinareo, tsy niteny izany aloha Jehovah. Zany tsy ety antaninao Jehovah. Ianao zao mpandray ny fanasan'ny tompo, mpiandry sy ny tahaka izany, nomena teny fikasana tsara be, fa hoe ianao le nandray fanjakana tsy azo ampiororona. Zany hoe nininona manodidina anao, nininona fahoriana, nininona fizahan-toetra, nininona setra, tsy miorooro ianao. Ary matoa ianao miororo dia manana misy solution hoe iny occasion iororo, iny fotoana iororonao iny dia antsoy an'le mpanjaka sy nanomenao fanjakana tsy mety miorororo ary tsy azo ampiororona. Za tsy ety antaninareo hoe, za tsy ety antaninareo. Tia antsika ry havana ny tombo, tia antsika izy, ary ny zanaka tiana no anarina sy fahaizina. Aza miandry fahaizina, aza miandry fahaizina, fo anary ny sampinao ry havanao. Zay no afatra ho antsika teto tamin'izao marain'izao. Resaka ranomanitra, tsarovy ry havanao isaky ny misotra ranomanitra ianao, tsarovy ny aty lavaka zay niadinanao ray zay. Isaky misotra ranomanitra ianao, manontany teny hoe ary za ty ve mba efa manao asa soa le Jesosy maty teo amin'ny andro fijaliana ary nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana. Ary fahatelo farany, za misotra ranomanitra ty ve sao dia maloto sy maimbo ny fiainako sy ny fanimpoko eo anatrehan'i Jesosy, satria mbola miampy